Vaovao any anivon'ireo commune manodidina kosa dia Atsoatsy dia fokontany 17 amin'ireo 12 misy eo anivon'ny commune Sabotsynamena no ahazo rano fisotro madio amin'ny foto-drafitrasa vaovao izay atsangana Atsoatsy isany eo andalam-panamboarana amin'izao fotoana izao. Ireo fitaovana ireo tafiditra ao anatin'izany moa ny tetikasa rain'ny Isopy Madagasikara ny izy ireo no isahana ny fanamboarana ny foto-drafitrasa rano fantatra. Fanadidina ho hitandravakaran-Andriamanalina Samara ny Mamra Samuel. Popondrano misa enina sy foto-drafitrasa fanasan-damba iray no andalam-panamboarana eo anivon'ny commune ambanivohitra Sabotsynamena amin'izao fotoana izao ka anampy ireo foto-drafitrasa efa misy ao an-toerana. Tafiditra feno amin'ny tetikasa Rain ho Isopy Madagasikara ny fanamboarana ireo foto-drafitrasa ireo. Ny 7,700 no nanomboka nisy rano tao amin'ny commune Sabotsynamena. Kanefa noho ny fiara-miasa tamin'ireo olona taty ivelan'ny faritra reo dia efa amin'ny fokotany 12 eo anivon'ny commune Sabotsynamena dia efa fokotany 17 nefa mahazo tombontsoa izany hoe efa apahany vitsy sisa no tsy mahazo rano fisotro madio eo anivon'ny commune Sabotsynamena no resahana. Efa nanomboka ny taona 9 sy 10 ny tetikasa izay tsy farana raha tsy amin'ny taona 10 sy 10. Ity tetikasa ity izay tohanan'ny Coca-Cola Africa Foundation sy ny gouvernement anglisy amin'ny alalan'ny DFID. Ankoatra ny commune Antananarivo renivohitra dia misy 12 ireo commune ivelan'ny renivohitra mahazo tombontsoa amin'ny tetikasa ka isany amin'izany ny eto amin'ny commune Sabotsynamena. Dia misy lafiny maromaro zany voakasika izany. Eo fametrahana foto-drafitrasa iombonana, eo fanampiana ny fanamorana araka ny voalaza teo hoe ny fahazon'ny tokantrano rano any tokantrano amin'ny aromena fafana zany zareo mandotsy kelikely ny vidin'ny branchement jirama io. Dia misy koa ny fanentanana fampiasana gabone madio sy ny fanapariana ny message wash. Ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana misehatra ny fampahazoana rano fisotro madio toy ny Isopy, Care International ary ny WaterAid dia miara-miasa amin'ny fanatanterahana ny tetikasa satria mitombo moa ny filampona dia mitombo manarak'izay ihany koa ny foto-drafitrasa momba ny fahadiovana sy fidiovana ho an'ireo commune mpahazo tombontsoa. Hatramin'ny taona 9 sy 10 ka hatramin'izao dia mahery ny 70% ny popondrano sy fanasan-damba natsangana ary 70% ireo andalam-panamboarana mandra-pahatonga ny farany ity taona ity. Omaly moa dia nisy ny fivoriana rahan'ireo fikambanana sy mpiara-miombinantoka ary commune mpahazo tombontsoa tetsy amin'ny espace de Ratsiadana.